Alakesika amin'ny refy 3 hektara ao amin'ny tendrony avaratry ny station forestier Sison no nirehatra ny asabotsy ariva teo tokony tamin'ny 5 ora sasany. Araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra dia tsy fantatra mazava ny fototra ny evin'ny afo. Nandray andraikitra avy hatrany tamin'ny famonoana ny afo ny chef de station sy ny chef de cantonnement ny gendarmerie teny an-toerana nampin'ireo fokon'olona avy ao amin'ny fokotany Vatovaky. Olona mety nandalo na ohatr'izay zany no nandrehatra ny afo satria moron-lalana le afo amosa kun no vetivety na fahana fean'le afo hoe vetivety dia maty le izy mihitantsika hoe alana kesika vetivety dia nainga ny afo efa koa vetivety ihany aloha dia voafeny afo satria tany amin'ny 5 sy efantany izy nainga dia tany amin'ny 7 tany ao zany le izy maty. Tafiditra amin'ny farim-piadian'ny Diray Fanalamanga ity station forestier Sison manana velarana 750 hektara ity. Toeram-pitsangatsanganana mahafinaritra no sady mampidi-bola amin'ny kitapo-bolam-panjakana ihany koa. Tonga nijery fotony zava-nisy teny an-toerana ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala. Nambarany fa tsy misy atahorana ary afaka niry tsara ihany ireto hazo may ireto. Raha zao fahitantsika zao dia tsy dia misy eny simba aloha zany aloha ilay tontolo iainana fa tsy dia misy atahorana. Araka ny teny teknisianina teo dia efa vita zany ny entretien civicole n'ity faritra misy atsika ity dia izay zany no anisany nahafahantsika name an'ilay afo vetivetika dia manolotra ny fisaorana tafotafo ho an'ireo rehetrarehetra nandray anjara zany tamin'ny famonoana an'izao afo izao dia mbola manentana koa tompoko amin'ny fikodiana ny tontolo iainana fa atsika io tontolo iainana io. Na izany aza nefa dia tokony ho mailo hatrany ny tsirairay satria tsy fitandremana kely monja amin'ny afo dia mahatonga torotanety sy toroala manimba ny tontolo iainana ary miteraka voka-dratsy maro eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona toy ny fiovaovan'ny toetrandro. Napatsiahivina teto fa mety afara amin'ny fampidirana trano maizina mihitsy no sazy miandry izay olona mini manao torotanety sy toroala toy izao. Tsy adidin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala ihany fa anjaran'ny tsirairay no mikojakoja sy miaro ny ala manodidina azy avy. Efa mandeha moa ny fampitorana ka ho hita miandalana eny ihany ny anton'ity toroala ny tranga teto amin'ny station forestier Sison ity. Tontolo ny fizahantany mitana ny larana voalohany tsy dia ny mpizahatany Toliara raha ny faritra Tsimonosy no resahina amin'ny ankapobeny kosa eto Madagasikara dia tratra ny tanjona ny amin'ny fangavana ireo mpizahatany ireo araka izao tatitra entiny vola